Miarabantsika rehetra, ny tantarantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe Ingay Hot. Indray andro nisy rangahy efa antitra be nandondona tao amin'ny varavarana tao ambadiky ny trano. Tsy sahinay sokafana be varavarana fa sokafana kely fotsiny dia nangarangara izay nijery azy. Inona ny zavatra hitanay ozy nareo? Tonga dia maso mitaratra sy tarefa miketrona nefa feno tsikitsiky sady feno volombava be fotsifotsy ilay olona nandondona tao. Ity izy efa mamikotra kely amin'ilay arona rofia misy legioma vitsivitsy. Tsy dia mampite hihinana loatra aloha ilay legioma. Niarabanay sady nomenanay ilay arona. Sadaikatra be izay dia nividiana haingana ilay arona satria tsy tiana hitany koa hoe sady matahotra azy izay no miantra azy. Tena kivy izay fa indray izy niverina ny herinandro manaraka dia niteny izy avy eo hoe Ingarota no anarako. Ery amin'ny trano kely lavidavitry ny arabe ery no mipetraka. Nisinda tsikelikely ny fatahoranay ary nanantona anazy tsikelikely zahay. Ary rehefa nanantona anazy izay dia ay tsy toaka kay fa katarakta no nampitaratra ny masony. Rehefa niverina izy ny andro manaraka dia niditra tao an-trano. Gaga be izay jerenay kiraro tsy mitovy ny nanaovany. Navoakany ary ny harmonikany, mitsokatsoka mozika pilazantsara fahiny eo izy sady mieritreritra ny voninahitra ho avy no sady mitantara ny momba ny legioma sy ny finoany an'i Jesosy eny antsefatsefany eny. Indraindray izy amin'ilay andro sasany andalovany ireny dia tafateny mihitsy hoe tena tsara ny tompo. Dia mitantara eo izy hoe androany maraina rehefa ivoaka ny tranoko iny dia io hoe misy kitapo feno kiraro sy akanjo teo atokonako. Tena mahafinaritra be izany garota, tena feno fifaliana mihitsy izay aty anatinay aty amin'ny zavatra tantarainao. Mba fantatrareo moa hoe inona ny zavatra tena nahafinaritra be koa avy eo hozy izy garota. Omaly dia nahita olona tena nila mafy an'ilay kiraro sy akanjo indray dia nomeko azy ilay izy. Mahafinaritra ery ny mampitahy an'izany amin'ilay teny Jesosy hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ao amin'ny bokon'ny asan'ny apôstôly 2:5-30. Fa alohan'izany anefa dia mila mandray ny fanomezana avy amin'Andriamanitra aloha isika, Jesosy Kristy, ilay mpamonjy sy tompontsika, ary mila tadidintsika mandrakariva fa ny fiainana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny ohabolana 512 dia milaza amintsika hoe raha tsy avokoa ny andron'ny ory fa ny faharavoravompo dia fanasana mandrakariva. Ny ants'Andriamanitra ho antsika dia tsy tokony hampiferinana antsika fa tokony fahafinaretana be ho antsika hoe ity ny toerana nametrahan'Andriamanitra. Ny olona izay mianatra miara-miasa amin'Andriamanitra ka miankina amin'ny tanteraka fa tsy amin'ny tenany dia mahatsiaro foana ny fifaliana iarahana amin'Andriamanitra satria mizara ny fifaliana ao am-po ny Andriamanitra. Izany lazain'ny bokon'ny mpitoroteny 5:5-7 amintsika. Tsy eritreritra akory izy ny fetrany andro iainany eto an-tany satria fenon'Andriamanitra ny fifaliana ao aminy izy. Izany fifaliana izany mihitsy no valiny fahasambarana tadiavintsika. Efa nahazo izay fifaliana izany ve ianareo? Te hanome izany fifaliana izany ianareo Jesosy. Dia izao sokafiny fonareo, raiso izany ary ho hitanareo izany fifaliana izany sy ny fahasambarana mahafantatra azy. Andriamanitra anie hitahy ianareo.